Bodo. Izaho. Bodo Razafindrazaka. Zany indrindra. Inona vaovao? Elany tsy nahitana anao teto ambony plateau. Dia vao vao teto amin'ity plateau sy magnifique ity. Dia miarahaba anareo dia tonga soa amin'izao andro rehefa alatsinainy zany nareo dia ino? Latso magnifique. Lay magnifique. Lay magnifique. Dia misy loto magnifique koa zany. Satria misy poulain. Poulain dia misy poloto. Dia misy polos. Dia faly miarahaba anareo dia ina vaovao? Ny vaovao manao fampisehoana aho ny sabotsy rapitso zany. Io fampisehoana io dia atao amin'ny dôme Akorondrano manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Dia atokana ho an'ny io fampisehoana io. Horesantsika izay fa ampatsiahivana antsika mpijery ny tokantrano fa tamin'ity herinandro ity tsika dia banjina ny lohahevitra anankiray dia ny fetin'ny neny satria tsy inona fetin'ny neny amin'ny alahady ho avy izao. Zay indrindra. Nisy afatra tena nafonja tamin'ny vahiny omaly dia ny hoe dia mbola eo neny dia kolokoloy tsara fa rehefa tsy eo izy dia manenina ianao. Ahoana fahitamin'ny Bodo an'izay? Raha za ny fifandraisako tamin'ny mamako dia fifandraisako tamin'ny mamako dia misy sara efapolo taona tamin'izay any no fanovozako 70 taona tamin'izay trotrony mama eo ampofon'ny mama no mipetraka nalainy akisary satria sary tamin'ny herintaona zany. Izay nataonao ianao. Tamin'ny efa ela be, tamin'ny taolo, tamin'ny andron'ny taolo. Dia eo ny fanovozako ery. Misy mahasososotra any dia any no mandeha dia any satria ny mamako miaino na inona lazaiko eo aloha dia rehefa tapitra ny teniko izay izy vao miteny izay tiany ho lazainy. Izany hoe manana sofina izy, manana fo izy, manana hery omenanao izy amin'ny fotoana ilanao azy. Fa misy andro ny rehetrarehetra io nefany taloha aloha tsy pindi, avy eo tsongo sofina, nahazo kapoka, dia avy eo nefa dia nahazo teny maherihery efa tsy mety foana ny atao moa zany mahazo an'izany rehetrarehetra zany. Matetika zany no tsarotsika zanaka amin'ny fotoana fa mamako taty aoriana zany dia miaino amin'izay izy. Efa vita zany hoe efa nameko anao daholo ny dôna rehetrarehetra anatina fisie maromaro dia manokatra fotsiny ianao zany raha ohatra ka mikliky ianao rehefa ohatra hoe misy zavatra tianao ampatsiahivina dia tsy mampatsiahy intsony izy fa ny anjara indray dia miaino. Mahafinaritra dia mahafinaritra. Ndao ary ny aino tsika aloha anty hira anankiray izay nataon'ny Bodo ity fa tsy mivantana eto amin'ny plateau akory ilay izy fa efa natsofoka ao anatin'ny vata fahitalavitra anareo any tokantrano any. Ndao ary. Fana
mihitsy fa ianao tany an-tokantrano tany dia niara-nihira tamin'ny boty tao anatin'ny hira mahafinaritra sy feno fitiavana sy fahendrena tanteraka anatin'ilay tononkira sady izany boto fitiavana sy fanomezakasina aneny fanomezakasina aneny asy ireo zavatra nataony sy izy zavatra tsonkotsonko sy ka ao anatin'izay indrindra hoe fanomezakasina aneny zay manana sosikevitra ve ianao ho ana efatra amin'ny rahalahy reto mba loka efa mpiloka loatra koa ngamy mba fanomezana ho aneny zany zao sy any tokantrano any zay mbola tsy nahazo fanomezana amin'izao fotoa zao inona zao mety hoe mba fanomezana tena nareo lehilahy ka mitsidika aneny manomboka izao nareo lehilahy isaky sy alady kely mitsidika izao andana makany amin'nenareo lohanay fa tsy mijery fandarana aloha fa tena tonga de zay marina zany zay mihitsy ny lehilahy dia ny lehilahy dia efa hoe dia fonjalanaka takalo fonjavavy fa andana mba jereo zareo fonjavavy izy amin'ny fonjanao zany atamora takalo tsy efa dia zay zany andana mitsidika aneny aloha zany zay aloha ny azy ny tena andrasany hoe nandalo teo ny zanako lahy ny zanaka vavy manko mandalo foany fa ny zanaka lahy tsy dia mandalo firy nataoko zay tsy nasaina ny fahamarinana tsy afaka mipetraka any ambany latabatra natao invité teto mahazo moral tsy moral fa valin'ny fantaniny io hoe inona no fanomezana tianao hoe tokony omena neny hitanao hoe mety andana tsy dio izy ary tsy dio foana izy isaky ny alahady isaky izay manam-potoana ianao ka izy matsy eny alahady matsy tsisy kanafa zao arendao atsika aloha iresaka le fampiseho miboty aloha tsy manefaka zafatany ty tena fanomezana anankiray tena raha hoaniny amin'ny lahady a dia ny asabotsy izy eto mijery fampisehoana ao amin'ny tao korondrano ao izy zany aloha entina ay dia am'izay tsy mijery anazy tsony amin'ny lahady satria fa niaraka ndraso aloha fa mbola hijery mamanty nareo ny alahady fety mamanty ndaso resahantsika zay zany hoe fampisehoana zany tena hitondrana azy dia ahoana tsara mikasika ny fampisehoana amin'ny sabotsy io amin'ny Dommertia amin'ny Dommertia manomboka amin'ny telo ratolakandro ny fampisehoana dia ny sy ny akabeaza moa sama betsaka ny hira atao ho aneny misy album anankiray zay moa nataoko hoe zaho sy neny zany hoe misy hira neny ao dia misy ny hirany zanany ho an'ny reniny dia ny akamaroan'izy ireo iraina ao anatin'ny fampisehoana io hoentina mankalaza indrindrindrindra ny fetiny reny matetika koa manko ny olona rehefa fetiny reny dia le mamanky any tokantrano fiaonan'ny fianakaviana le izy dia nanezana zany hoe atao asabotsy le fampisehoana sady mba tsy fanotina amin'ny maman'zareo dia en Dommertia zany dia fampisehoana haritra eo amin'ny adiny telo eo ny latsaka kely adiny telo be zao misy vahiny nasaina sa ie mananjanaka kely zay ho etiko satria kely azy sady oatra ny habe anjanako dia eo no anehoan'ilay fifampiresahana nisy vahinay teto amin'ny midi magnifique indray mandeha nanonona ny anaran'ny body ary nisaotra manokana amin'ny body mihitsy izy dia tsy izy zany fa Kairon dia tena izy hoe dia tena zaho izy dia mankasitraka ary misaotra tanteraka amin'ny body mihitsy fa ibody natonga anah ho toy izao dia ampitainy aminao le izy satria sao dia tsy hitanao le fandarana tamin'izay tsy hitako misaotra Kairon dia soava lalana foana teo mihitsy izy no mipetraka ka Kairon tamin'izany fotoana izany tena tehira mafy izy tena nanam-pikasana izy kosa dia nanana an'izay finiavana izay hoe za tehira dia
de napita amin'ny akony mety hoe traikefako napita amin'ny any le fatatesana lazonady iny tsy de ampy loatra moa zany zao am'izao fotoana zao le mataty lazonady zay satria tsy hoe mihira ianao androany de ny mpihira hoe mihira androany de malaza androany tsy de mateza loatra fa le hoe miakatra tsikelikely iny tena hoe afaka mavita carrière lavitra be zay aloha de fa raha hoe ny fomba niainana hatramin'izay tantaran'ireo mpihira rehetrarehetra eraky zao tontolo zao de ze olona hoe iny fa nitselatra de tonga de nalaza manjavana raha ohatrany hoe kitana manandrambo de iny de nandalo de manao feu daholo jour zay ary tadidiko tamin'iny tamin'ny teto izy de nihira live izy hira bodiny natao teto any de mikasika an'izay indrindra body hoe resaka amin'ny tontolo mozika ankapobeny am'izao fotoana zao ohatrany somary mikakaiky mihitsy ny producteur ary na mahita tsika ohatrany tsy de tena vitsivitsy mihitsy ny fampisehoana zany zao mandeha am'izao fotoana zao inona ny tena mitranga inona ny mahatonga an'izay misy ao aloha le hoe fahasarotan'ny fiainana faharoa tsy fantatro hoe ny zavatra atolotra ve manahoana ny afonjan'le zavatra atolotra mba tonga le olona andeha hijery fampisehoana fa sarotra ny fiainana am'izao fotoana zao de tsy ao anatin'ny lasa tsy ao anatin'ny vaindondra rany tsirairay le ao anatin'ny sehatra fiarahamonina le hoe andeha hijery fampisehoana kanefa tena zavatra tokony ilainy be deabe indrindra io fa ny ezaka tokony atao mba tonga ny olona mandeha mijery fampisehoana de ny ezaka avy any amin'ny fitondramina mahefa isana mbaratongany mba tsy ho atonga ny mozika sy ny fialamboly amin'ny ankapobeny ho lasa ho an'ny matretre sisa satria raha hoe anao palais des sports zao ohatra ohatrinona ny fa palais des sports dika zany tapakila anankiray ohatrinona tsisy afa-tsy mipanakarena sisa zany no afaka mandeha mijery fampisehoana ave kamarina ohatrinona ny ofana sonorisation satria ohatrinona ny taxe alaina ohatrinona zay nataoko hoe misy isanambaratongany tokony hoe ho andray andraikitra ny ataoko hoe ny sehatra anankiray ahafahana manao publicité de ny sehatra mahavory olona zany hoe ny fampisehoana tokony hoe omena vahana ireo olona zay manampy rehefa tsy afaka manampy ny fanjakana satria tsy manana budget ho atolotra amin'izay na de efa mifanaraka ara nisy ratification natao fa de ny budget atokana ho an'ny kolotsaina sy ny zavakanto dia raha isan-jaton'ny budget ny fanjakana iray manontolo nitsika tsy mahatratra an'izany akory na de efa zay arany le izy efa nahena be de tsy mahatratra an'izany ka tokony hoe le olona ohatra hoe société anankiray manampy fampisehoana anankiray manao sponsor na manao mécénat de tokony mba misy fijerevan'ny fanjakana ny amin'ny io société io ohatra mba andrisika andreo olondreo anampy an'le mpanao fampisehoana apidina ny vidin'le fampisehoana fa ny olona tsy ampy fialamboly de olona mikorotatsaina rehefa mikorotatsaina zay ve nitanjona ao anaty firenena anankiray hoe ikorotatsaina ny vahoaka rehefa mikorotatsaina ny vahoaka de mazava ho azy aloha an'izay mahita tombony hoe tsy mpidiko kely makato io de tonga de misaondraondra be de mipoka de zay ve no eritreretintsika hoe ho mahasoa an'ity firenena indrindra vahoaka malagasy fa lasa tsisy hoe stopé tsy lasa hoe hoan'ny ny olona afaka manambola sisany mandeha mijery fampisehoana otizantsika zay resaka zay rehefa aveo fa alefatsika kely aloha hira anankiray satria somary nafonja zay resaka zay de soritsika kely le fonjan'le izy fa mba mentsika zavatra magnifika kely indray mandeha izy aloha Coucou.
Iniriny any dia fahitako an'iniriny dia mamelanja ny valibabena satria nisy zavatra nataony neny a dia vianao mpifoako a isoko ny volo fotsy mety hoe fietsika farak'izay kely fa mampietsi-po dia izay ihany koa ny taritako antsika rehetrarehetra ny tokantrano any hoe mba aza dinoana ny valibabena fa isika tanora tato ato ohatra ny somary manadino ny valibabena sady zany aona ny hevitra reo mianadahy inareo efatra mianadahy zany izy rehefa mbola kely ianao dia le atsony reny hoe avy aloha mba isoro volo fotsika hoe dia le neneny koa na volo fotsy foana avy eo rehefa lehibe amin'izay rehefa mandroso ny taona fantatrao le fahasarobidiny neny a le mahasarobidy aneny dia ao ataoko hoe alohan'ny amalina babena aloha mila ngeza noho neny ianao aloha amin'izay zala sérieux be mihitsy fantaniko teo tena marina nge zany ary tena faran'izay sérieux zao zany zany teneny zany ahoana moa zany ny atonga vita tompoko adala ny toandreniny zany hoe mila mihoatra ny neny ianao a zay vao afaka mamaly babena azy mba ahafahanao mamaly babena azy tsy hoe zay vao afaka mamaly foana ianao fa mba ahafahanao mamaly an'le babena bebe kokoa dia mila tapaka manko ny tolan-damosina vao zako eo neny rehefa le babena iny dia zay fa tsy mainana fa raha ohatra hoe mbola tsy mafimafy tsara ny azy damosina dia tsy mainana tatano izy zany koa mety zao boty amin'ny sabotsy a no fotoana inona avy ny asa atao surprise ny zavatra mety hitranga ao ny tena hoe tena lehibe indrindra angambany aloha dia izay nilazaiko zay hoe hoannenizay indrindra misy hoanneny no tena hoe antom-pisiny io fampisehoana io zany hoe hipahanao anatin'izay a io anana toerana ngezabe izay hoe fanasoasona sy fiderahana sy fankasitrahana ny neny io dia iara tempotsika tsika efa mety hoe samy efa neny indray zao a dia misy irany pompo zay hoe raha nitebitebinao tamin'ny anao raha narary ny zanakao a dia ohatr'izay manjoa indray zao dia tsisy anto zay tsy tiavako anao fa dia rary ny raha tiako ianao ay zany mety makakaratra ao amin'ny hectare tapaka ao amitsika dia any amin'ny trasy antsiadana dia ao amitsika dia any ampiflo koa misy a fa tsy tadidiko le misy azy fa ao zareo fa indrindraindrindra ao amitsika ao amin'ny dôme raha sendrasendra mbola tsy nahazo ny asaka antaniko body hoe inona ny vokatra vaovao ny vokatra farany angamba fa tsy dia hoe vaovao loatra fa vokatra farany izay nivoaka tamin'ny taona lasa fanodinana seho anankiray akoustika tao amin'ny CCSK izay no seho farany indrindra jereny dadako dia nampitondraina hoe satria tiako dada satria efa tena ataoko hoe volana tsy ampy fiamam-bolana kory angamba taorianan'izay a dia lasa izy fa tsy nanaiky izy raha tsy nijeran'io fampisehoana io na dia efa tsy avantsangana teo mpandrina rany a dia ozy izy hoe hijeran'io a tsy maintsy mijeran'io a fampisehoana iray farany toy ity le orona tsara nijerentsika teo koa seho zavatra farany nataoko niaraka tamin'ny mamako ihany koa alohan'ny nandianany dia mirahasoa amin'ny boto
dia misaotra indrindra mirarisoanareo mirarisoan'izy tokantrano miarabany reny rehetra sahady amin'io androny fetiny reny io dia miarabany zanaka rehetrarehetra izay matsiary ray aman-dreny miarabany dada ihany koa manotrona neny foana amin'izay fotoana rehetrarehetra aza dinoina zany fa ny fotoanantsika dia amin'ny asabotsy mety somary tarataraka izy vao tonga ny botsy satria mbola manao fandarana zay dia vita fandarana vao tonga any iafiko